Raha ny mahazatra ny atao hoe kristianina dia ny olona tsara fanahy, ny olona manampy ny hafa, ny olona malemy fanahy, ny olona mitsikitsiky, ny olona hita eny amin'ny fiarahamonina fa mamioditra, tsy mba miady aman'olona, mahay miaraba olona. Rehefa mijery indray ianao ny atao hoe olona tsy mino na atao hoe jentilisa araka ny voalazan'ny baiboly, dia manao izany rehetrarehetra izany ny olona rehetra: miaraba, manao azafady, manoneny tsy manana, manao izay rehetra azony atao mba hahatonga azy ho fantatra fa olona manam-panahy. Amin'ny malagasy tokoa moa dia ny fanahy ny maha olona, ary izany no mahasamihafa antsika amin'ny biby. Dia manontany ny teny ianao manao hoe inona ary izany no mahasamihafa ahy amin'ny maha kristianina ahy amin'ireo tsy kristianina. Ty ampitan-dranomasina dia mazava be mihitsy izany hoe mino sy tsy mino an'Andriamanitra izany. Any Madagasikara azo lazaina hoe raha manontany olona ianao hoe ianao ve mino an'Andriamanitra, dia sahirantsaina izy vao mamaly anao hoe tsy mino aho. Fa ty ampitan-dranomasina dia atao hoe fierté mihitsy, na atao hoe amin'ny hitsi-posy, amin'ny fahafenon'ny saina tanteraka sy fahavononana tanteraka ny tenenina fa tsy mino an'Andriamanitra izany, na atao hoe païen. Inona ary izany no mahasamihafa antsika kristianina amin'ireny olona tsy mino an'Andriamanitra ireny? Efa nanontany tena ve ianao hoe inona no azonao atao entinao hanehoana ho an'ny manodidina anao fa kristianina ianao? Mihoatra izany amin'ireo izay efa nolazaiko teo aloha ireo. Moa ve andeha haka postita kely ianao na atao hoe taratasy kely asianao soratra dia mipetaka ao an-damosina hoe za kristianina? Moa ve andeha hitondra vola atao hoe pièce maromaro ao am-paosinao ianao dia andeha hizara ireny amin'ireo izay tsy manan-ki alofana, izay tsy manan-koanina sendra mifanena aminao? Moa ve hizara akanjo ho an'ireo izay tsy manana fitafiana ianao? Raha ohatra ianao ka olona manan-talenta dia andeha hizara izay talentanao izay eny amasom-bahoaka ohatra, hihiry ianao, hitoro ny filazantsara. Moa ve hiasa amin'ireny atao hoe fanaovana asa soa ireny ianao entinao hanehoana fa kristianina ianao? Eny tokoa maro ny zavatra azo atao, ary ny tena mahavariana raha dia ireo tsy mino ary dia manao toy izany koa, ary manao betsaka mihitsy. Dia lasa ny sainao manao hoe inona ary izany no azoko atao? Ny kristianina matetika dia mifangaro ao anatin'ny fokon'olona maro samihafa. Rehefa eny ivelany eny, rehefa any anatin'ireny fitateran'ireny, na any anatin'ireny toerana misy fivondrovondron'olona ireny, dia tsy hay ny hanavaka hoe kristianina ity olona ity na tsy kristianina. Sarotra ny manavaka azy. Ary ianao manokana raha anontany tena hoe inona tokoa moa izany no ahafahako mampiavaka ny tenako eo anatrehan'ny be sy ny maro, dia mety ho sahirantsaina ihany ianao. Satria raha mifoha ianao ny maraina dia miakanjo dia andeha hiasa, tsy misorotra eny amin'ny tavanao hoe kristianina ianao. Raha any anaty bus ianao ka sendra misy nanitsaka ny tongotrao dia mikikika ianao ary tezitra ary manome tsiny. Zavatra misy ao amin'ny baiboly anefa dia mazava araka ny voalaza ao amin'ny Mateo 5:7-8 fa mila manao mihoatra noho ireny tsy mino ireny isika. Tokony tanteraka tahaka ny raintsika izay any an-danitra. Raha toa izany ianao ka misaotra, raha toa ianao ka miaraba, raha toa ianao ka ataoko hoe mahay miaina,
ohatry ny olona rehetra dia mbola tsy ampy izay amin'ny maha-kristiana. Tokony ianao mihoatra ianao, izay no angatahan'ny tompo aminao. Manontany tena, inona no azoko atao eo amin'ny toerana misy ahy mba ahafahako maneho fa kristianina, mba ahafahako maneho fa zanak'Andriamanitra. Mihoatra noho izay efa ataon'ny be sy ny maro. Misy teny ao amin'ny baiboly manao hoe izay tia ahy, izay tia hanaraka ahy, dia aoka izy handany tenany ary hitondra ny azo fijaliako ka hanaraka ahy. Misy teny ao amin'ny baiboly ihany koa manao hoe raha tia amin'ny tany izy tia amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokisa fa izao efa nandresy izao tontolo izao. Dia mbola misy teny iray ihany koa manao hoe ho alan'izao tontolo izao ianareo noho ny anarako. Ny tiako hatongavana izany dia eo amin'ny fomba fiainantsika mihitsy, fomba hitondrantsika ny anaran'Andriamanitra. Rehefa mitondra ny anaran'Andriamanitra ianao dia betsaka kokoa no angatahana aminao. Eny, tsy ho lavorary ny zavatra rehetra. Tsy hoe satria ianao nanapa-kevitra ny ho lasa kristianina dia lasa mety daholo ny zavatra ataonao, lasa mahazo vola be dia be ianao, lasa tsy marary mihitsy ianao, lasa manan-karena ianao. Tsy marina izany. Fa vao mainka aza hiasarotra ny fiainanao. Vao mainka ara betsaka ny zavatra angatahana aminao. Aoka izany tsy tonontonony tena fotsiny hoe kristianina. Fa ny kristianina dia tsy mitovy amin'ny tsy kristianina. Ny kristianina dia manao mihoatra. Raha misy mankahala anao dia tiavo izy. Raha misy mitady hangalatra aminao dia omeo izay azonao omena. Raha misy olona mikendry anisy ratsy ianao, mivavao azy. Raha misy olona tsy tia anao, raha misy olona mialona anao, raha misy olona milaza ratsy momba anao, dia soa ilazao azy. Tantarao izay zavatra tsara ananan'ireny olona ireny. Manaova mihoatra noho izay vitanao. Andramo. Marina fa tsy mora izany. Tsy vitan'ny herin'ny tena izany. Fa mila hery avy amin'Andriamanitra. Mba mangataka amin'Andriamanitra ianao, dia Andriamanitra vonona foana aneho aminao ny voninahiny. Ka amin'ity maraina ity dia faly aho manasa anao mba handray fanapahan-kevitra vaovao indray. Tsy inona izany fa ny anao mihoatra noho izay efa ataon'ny rehetra ara-dalàna sy araky ny mahazatra. Anao mihoatra mba hahafantaran'ny manodidina anao fa kristianina ianao, mba tsy hisitry belona ianao, mba ho hita eo ambonin'ny latabatra ny fahazavana izay hoentinao fa tsy hiafina any ambany fandriana. Tahinao anie Jesosy, tahintsika rehetra ny Andriamanitra. Manome fotoana anao indray ho amin'ny horonan-tsary manaraka. Veloma tompoko.